Miaraba tokola, miaraba tokovavy, manaraka hatrany ty fandalina za malaza ity. Vaovao telo lehibe no nipoaka tamin'ity androany ity dia ny zava-mitranga any Sambava, ny raharaha votovorona zay mbola tsy mikatona ankehitriny ary ny fanambarana nataon'ireo solombamboaka mivondona ao anatin'ny fanoherana teny amin'ny toerana Lehitsy Ambohimanambola zay nanambaran'izy ireo ny fomba fijery manoloana ny fanapahan-kevitra fanapahana zay noraisiny teo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroana mahakasika indrindra ny fitsipaham-pitokisana zay nametrahan'izy ireo taratasy fitoriana teny anivon'ny ACDDD. Ny any Sambava aloha zany raha ny vaovao zay niparitaka tamin'ity androany ity dia nidina an-dalambe ireo mpikirakira lavany ary rehefa nidina an-dalambe izy ireo dia nitondra ireo lavany zay tsy lafo na ihany koa ireo satonana lavany zay everina fa tokony nalafo teo amin'ny sehatra nasionaly na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kanefa dia tsy misy mpividy tsisy mandray amin'izao fotoan'izao izany lavany izany. Teo amin'ny parkage teo taloha no nanaovana ity hetsika ity ary nampisehoan'izy ireo sy nandefasan'izy ireo afatra ho any mitondra fanjakana ny amin'ny hoe Leo Tofoka Soreny Kivy amin'ny zavatra ataony fitondram-panjakana tamin'ny fitsabahany ity tontolo ny lavany ity ka nahapotika sy nahampitotongana ny fiainan'ireo vahoaka any amin'iny faritra avaratra na any Sofia na any Analanjorofo na any Atsinanana na any Atsimo Atsinanana Nosy iny. Resaka lavany avokoa no hitovizan'ireo faritra resantsika ireo. Melohan'izany efa nisy fanairana nataon'ny deputean'ny lavany efa nalefantsika teto norona tsara zay nitakin'izy ireo ny amin'ny hoe foan'ny CNV, foan'ny prix plancher ary omeo malalaka ny mpandraraha ny azona izany agrément izany mba ahafahana manondrana ny lavany. Izay ny fanafodina hoy ny tany Sambava raha niaona tamin'ny mpano gazety sy nitatitra ny vaovaon'izy ireo tamin'ny tambazotra sosialy. Nanome fotoana izy ireo tamin'izany fotoan'andro izany taloha ny 7 febroary ary taorianan'iny dia mivoromaika ny teo anivo ministera ary ny filohan'ny repoblika ihany koa dia nampiantso mpandraraha sy ireo mpikirakira eo anivon'izany sehatra lavany izany. Tamin'izay ny filoham-pirenena rehefa nilaza fa ny hen'ireo mpandraraha ireo zay tsara manamarika fa mpandraraha zay manakaiky ny fitondram-panjakana ary nahazo toerana ao anatin'ny fitondram-panjakana ny iray na roa amin'izy ireo ankoatrin'ny hoe misy zay miray dia amin'ny fitondram-panjakana izay ao anatin'izany tontolon'ny lavany izany ary manaraka ambokony fotsiny ihany ihany koa zay foto-kevitry ny fanjakana ka tsy afaka miaro ity filera ity. De mbola nizingizina tamin'izany fotoan'andro zany ny filoham-pirenena taorian'ny dinika zay no tanterahana teny amin'ny lapam-panjakany avy fa tazomina ny prix plancher $250 zay efa nolavin'ireo mpikirakira lavany. Hatramin'izay tsisy an'izany ary ny roborobo ny tsena an-davany fa noho ny efa tonga ty fitondram-panjakana ity dia nifihezin'izy ireo ary namohan'izy ireo fepetra araky ny lalàna samihafa ny tontolon'ny lavany ary nidirana zay tsy mpisehatra hatramin'izay zany sehatra izany dia hitantsika mifafankiony sahirana amin'izao fotoan'izao ny vahoaka sy ny mpandraraha ary ireo tatsapamokatra. Miverina ny adefitra amin'izao fotoan'izao satria nitsangana le hoe SOS Vany na hoe miantso vonjy ny tontolon'ny lavany dia niainga tany Antalaha ka ny député teo aloha Laisoa Jean-Pierre na Jovato no nitarika izany. Namero amin'ny fitopolo ora ny fitondram-panjakana izy ireo hamahana olana aingana ka anisan'izay vahaolana tadiavin'izy ireo zay ny hanafoanana ireo telo nambarantsika teo am-piandohana ireo dia ny CNV, ny prix plancher ary ny fanalalahana ny agrément. Ka raha misy ny adevitra tokony atao hoy izy ireo dia tokony any Antalaha zay capitale mondiale ny lavany no anaovana ny resaka fa tsy amina toeran-kafa. Ny fitondram-panjakana zay namoaka fanambarana ary niantso ireo mpanondrana sy mpisehatra eo amin'izany tontolon'ny lavany izany dia niantso fivoriana maika ho tanterahana eto Antananarivo amin'ny herinandro ambony io. Dika zany fa mandika ny hevitr'ireo tao anatin'ny SOS Vany zay hoe hany Antalaha no tokony hanatanterahana ny fivoriana momba ity lavany ity. Ny zavatra nitranga tany Sambava androany dia mbola tsy ao anatin'ilay fepitaona 2:70 ora napetraky ny SOS Vany. Ny zavatra nitranga tany Antalaha androany dia tsy mbola ao anatin'ilay fanaovan-tsony marobe satria misy fanangonan-tsony ihany amin'izao fotoan'izao amin'ilay SOS Vany ka entina ilazana tsy fankatoavana ny fepetra amin'ny fanjakana ary hanohanan'izy ireo zay antso vonjy momba ny lavany izay. Fa fotsiny fijoroan'ireo vahoaka ny Sambava fa marary ary tsy zakan'izy ireo ny nanam-potehana ity filera ity.
Et ça c'est un peu. Rava ni CNV de manumpetu akjana mlangat sinaikalabika kanizan sifatu tumepude kana paget saete masarar manumpetu ilabanit charmis kamnen pultongu ilabanit sepang ni sekamzo kairuane iratsilena ndreso kelsinne Ikanzen is kamboheno presidafo bamatsapa mararena vahau iulunga makasiki lavani fanoni flo pirenena tompna direct vonaloni amtirarati arenon yon mi komandi tiu in Madagascar ti tsimits manarka komandno et okton aef saema Ale fatiniolo, siniolo mafaulu mafaul mano skula. Kanuzan mitunga patia no maitan marari amne, fazeket son mi caramento ol masapa ko marari. Iskal niulungan dai fangam na faniet mat fotenga fotsolo pividi. Kamachar marar zae. Vaha asifer nganiol chapian reanjar. Vaha ni $250. Vaha ni triplace. Avela malala per se pieriana certo il sivarota ma charvosa zengna famnaka resto tupku ze fangatanglitu mitunga fatia no flo pirenena anona ndatapita na desnato zaina ngatka fatamne mangana tino maitan marari amneti Itane no mga mia farmas ka mga mia fatchinjo amnol fenen ng mga ko zahed ket sotom nom ramarariam ne Atero volo. Não quero volo. Eu não volo. Eu. La família não sinenandre. Itaneno flopreneni ndreandru nange kamnofu. Kamnofu jana fam choraken. Inumbatse minrano fomneu am sahebi jali jo. Nanyon nangan fatsufu ngamyono fam choraken. Ramisim zaptana tone fat sabati dindam sambaf mamela zambo ngamek fam choraken atanden la vani. Zenya kay Manda pode sapucioi. Não vai Problema número 3. Problema número 3. Ny fomba nanjonona ny vahoaka tany Analanjorofo, tany Sava,
tany Diana, tany Sofia, tamy fifidianana 2024 rehefa tonga tany ny kandida Iany Rajoelina zay tonga filohan'ny Repoblika tamin'ny doublon taty aoriana dia ity resaka lavany ity ny aminy hoe hatsaraina ary ampitomboana avy telo eny izany lavany izany. Tsy arak'izany anefa ny zava-misy dia zao hitantsika izao ny fahampitena. Vanila tany amin'ny vidiny 2 ariary hoy izy ireo no 100 000 ariary amin'izao fotoana izao. Zaraza raha misy mividy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ary fanondranana maherin'ny 2 arivo ka hatramin'ny 3 arivo taona fatao isan-taona, saingy tsy izany intsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa zarazara raha mahatosika 70 amby 100 taona ny mpandrara na fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny ka mampihena ny vola miditra anatin'ny kitapom-bolam-panjakana izany. Fiasko zany ny azo andikana ny famorina nataon'ny Iany Rajoelina tao iavoloha mikasika ity tontolo lavany ity tamin'ny 2 volana lasa izay. Matoa mipoaka ny SOS Vany, matoa mihetsika ny Andrisambava ankehitriny. Ary efa tena mafy be zany fandorana lavany teo am-parikazy androany izany. Anjava-doza tao anatin'ireny adevitra rehetrarehetra ireny dia ohatrin'ny efa misy afatra zay nampitain'ireo vahoakan'ny Sambava amin'izao tranga misy izao. Toa ohatrin'ny efa tsinjon'izy ireo ny aminy hoe tsy anaiky intsony zahay satria fanapotehana ny fiainanay satria ny fiainan'ny vahoaka ny Avaratra, ny fiainan'ny vahoaka ny Nalanjorofo, ny fiainan'ny vahoaka ny amin'ny faritry Sofia iny dia amin'ny alalan'izany lavany izany. Nampalahelo isika dia zay hitan'izy ireo fa nanao akanjo volomboasary misy ny sarin'Iay Iany Rajoelina nampiasaina tamin'ny fampelezan-kevitra dia niaran'izay fisavoritana nataon'ny vahoaka izay. Mpitondra bajaj iray nanao akanjo volomboasary no sendran'izy ireo ka saika niara ny fitsaram-bahoaka arahantsika ao anatin'ny sekondra vitsy izany sary izany. Zava-misy zany tantaraintsika izany. Asa inona ny fanapahan-kevitra zay hita amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fisavoritana sy rotaka any avaratry ny nosy izao. Fantatra manko fa lasa nidina ny solon-tenam-panjakana avy any amin'ny mifaritry Sava iny ary avy eo anivo ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ihany koa. De fimpirimpiry zay fivoriana zay na nataon'ny ministera na nataon'ny filohan'ny Repoblika fa fiasko ary tsy tavavoaka. Ny filohan'ny Repoblika ihany koa tamin'ny herintaona dia efa nidina tany Sava. Milaza hitondra vahaolana kanefa tsista zay vokany. Karta biometrika hanenjehana hoy izy andreo mpangalatra lavany no nentin'ny tany. Nefa fandinihana ny vidina lavany no nangatahan'ireo mpandrarahana lavany sy ireo mpikirakira lavany tany an-toerana. Ataon'ny olona any amin'ny tany sahirana jiro delestage izany karta biometrika izany. Ridicule izany fa fanampena maso fotsiny ihany. De mbola tonga indray amin'ny hanangana maison de lavany. De tonga indray nanangana ny CNV ny fitondram-panjakana. Zany hoe zay zavatra natao rehetrarehetra de fiasko. Fa zavatra tsotra ihany tandavin'ireo mpandrara sy mpikirakira hoy isika de mifanafonana zany CNV zany ny prix plancher ary ny fanomezana malalaka ny agrément hiverenana ny lalàna tamin'ny 7 ka libéralisena ny tsenan'ny lavany. Fa izao sary hitantsika izao any Sambava izao dia atahorana hihitatra hany amin'ny distrika hafa amin'izay tontolon'ny lavany izany. Tsaroana manko satria niainga atao Sambava ny fanambarana tsy fanikena ny zava-misy fanapotehana ity filerana lavany ity. Nietsika nanaraka iny mananara sy maro antsetra. Io faritra Nalanjorofo io zay azo lazaina ihany koa fa mpamokatra zany lavany izany. Ary misy marobe ireo menimenina, ireo mahatsiaro vao fitaka tamin'izao fitondram-panjakana izao ary mifo amin'izao fotoana izao. Mahazo ny vaovao isan'andro isika ary maheno ny fitarainana avy any amin'ireo
mpikirakirana lavany indrindra mpandrara zay miezaka mamondona ny heriny am'izao fotoana izao mba hiala ao anatin'ilay ziogan'lay fampanantenana diso nataony fitondram-panjakana. Inona ihany koa ny zavatra hitranga arahantsika ny fivoarany vaovao. De zay toy ny sima amitsika ny fandrihan-javatra eto amin'ny firenena. Raha iverenantsika ihany koa ny androany tetsy votivorona de nietsika ihany koa ny mpianatra ary nietsika ny amafy zay ao anatin'ny fangatahana ny fandoavana ny borsa izany. Fa koatra zany rehetrarehetra izany tsy mbola milamina ny solombavambaoka sy ny mpanatanteraka ary ny solombavambaoka sy ny ACC. Androany de nanao fionana tamin'ny mpanao gazety ny ampahany am'ireo solombavambaoka zay nandefa taratasy teny anivon'ny ACDDD ary ny ACDDD indray no nandefa reketa nakany amin'ny ACC. Tao anatin'izany voalohany dia ny ilazany ny eo anivon'ny ACC raha toa ka mifanaraka sy manaja ny andininy fahatelo am'zato ny lalam-pandrenina ny fomba nampitsarana an'ilay fitsipaham-pitokisana na motion de censure ny sonavin'ny solombavambaoka misy 500. Tao anatin'izany adevitra zany ihany koa no nahitana fa misy ny fantsahan-dalàna zay nataony filohan'ny repoblika rehefa nampiantso ireo solombavambaoka teny amin'ny foiben'antoko iray. Nalefa teny nevon'ny ACC zany mba hozahana raha mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana izany fihetsika izany. Raha toy izany ka tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana dia mitarika amin'ny fampitsarana ny filohan'ny repoblika amin'ny asany. Ny 270 no resana am'izany adevitra tiana resana izany. Ireo no nitondrany teo anivon'ny solombavambaoka adevitra tamin'ity androany ity. Ka afatra lehibe no nentin'izy ireo. Voalohany tamin'izany de nanao antso am'ireo solombavambaoka namany ireto solombavambaoka reto mba hijoro hiaro ny asiny ny anteny meram-pirenena satria androm-panjakana nomeny vaoka fahefana ireo solombavambaoka ka tsy anaiky fanitsakitsahana, tsy anaiky izay raha matahorana sy tsindry ataony mpanantanteraka azy ireo izay. Faharoa ihany koa ny antso ny mpitsara sy ny mpahay lalàna reto solombavambaoka reto manoloana ny fanolanana lalàna sy ny fanitsakitsahan-dalàna sy ny fioaram-pefy amin'ny lalàna samihafa tanterahana eto Madagasikara. Manoloana ny fantsahan-dalàna samihafa ataony fitondram-panjakana indrindra ny filoham-pirenena amin'ny lalam-pandrenana sy ny lalàna velona. Ny antso ihany koa izy ireo ho an'ny hery velona rehetra sy ny olom-pirenena mba hijoro manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ka ifamimetanana am'ireo solombavambaoka. Zany rehetrarehetra zany izy ireo dia mba ahafahana mametraka ny demokrasia sy ny fahafahana araky ny tokony izy ary ho fanajana ny lalàna. Ka tsy avela ireo tompona ndraiky mpahefana hanao zay tiany atao miainga any amin'ny filohan'ny repoblika na ihany koa ny ACC. Izany no mahatonga izao firaisan-kinina reto solombavambaoka ireto. Araka ny hitantsika dia ao ny solombavambaoka TIM, ny GPR ary ny solombavambaoka avy amin'ny vondrona hafa zay solo-tena ihany izy ireo. Nanatrika izany moa ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanina, Rajaonary Mampianina Hery, ny lehiben'antoko tahaka ny Parainokista Tsara Tafina, Ihajo Andrenaignarivelo avy amin'ny MMM, Rivo Rakotovao HVM sy ireo vondrom-pikambanana samihafa izay mihetsiketsika any ambadika any. Zany zava-misy zany malaza ary ho tanteritsika eto ihany amin'ny hoe dia ahoana sy ahoana ny fivoatrany raharaha fa vaovao telo be zao ny nipoaka tamin'ity androany ity. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.